ivavaksika tompo. Misotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola hanomezanao anay fotoana ahafahanay mipetraka eo an-tongotrao hianatra avy aminao. Misaotra Jesosy satria fitiavana sy famindrampo anay zany. Fantatray fa tsy misy zavatra tsara izay ahafahanay mahazo zany fitiavanao zany afa-tsy ny famindramponao sy ny fahasoavanao ihany. Misaotra koa mbola mananatra sy manitsy anay fa mianatra tokoa zahay, mianatra mandrakariva fa matetika tsy mandray lesona. Mianatra izay fa tsy mahatadidy, tsy mandray avy amin'izay zavatra ampianarinao. Ary indrindra matetika voarainay amin'ny sainay fotsiny zany fa tsy iainanay eo amin'ny fiainanay, tsy tonga lesona, tsy tonga fiainana eo amin'ny fiainanay. Aza indrindra Jesosy nongatanay amin'ity fotoana ity. Raha mitanila petraka eto an-tongotrao zahay, mangataka indrindra Tompo sokafiny fonay. Omeo anay ny fonofo aza velana mafo hanafo vato izay fa torotoro ny fonay aizanay mandray zany teninao zany. Dia mangataka indrindra fanahy masinao Tompo ilay mpampianatra tsara indrindra ametraka an'izany teny zany ao anatinay. Ary takony aho mba tsy ho hita fa oka ianao no hita. Ary aza velany feoko no eno fa ny feonao Jesosy. Ny anaranao rery ihany no angatako izany vavaka izany. Amen. Ny voalohany teny rihavana dia ny fiarabana antsika rehetra nahazo ity folakandro ity ahafahantsika indray miaona petraka eto an-tongotro Kristy hianatra ny mikasika ny BOKIN'I HAGAY. Misaotra n'Andriamanitra tsika noho izany fitiavany manokana zany. Misaotra ihany koa ny komity ny synodam-paritany ireo izay nandrindra ny programa nanome anjara ny tenako. Raha ny marina dia efa imbetsaka no nampianarako an'ity BOKIN'I HAGAY ity nandritra n'ity taona ity. Ny tadidiko dia eo amin'ny 5 angamba ity ny faneniny. Misy ao anatina fivorian-dehibe, misy ao anatina fivoriana kely, misy ao anatina fivoriam-pianakaviana aza nampianarana izany. Ary ianareo ihany koa fantatro fa efa nianatra tany amin'ny fiangonana, tany amin'ny Fileovana maro samihafa. Efa marobe ireo pastora teolojiana nampianatra an'izany. Ngamba efa mahay azy. Efa hainareo tsy anjery ny zavatra ho ampianariko eto saingy ny tena tanjoko eto zia ny hijery izay mety hiainantsika ny BOKIN'I HAGAY, ny lesona izay ahafahantsika miaina izany eo amin'ny fiainantsika. Mizara telo ny fampianarana izay ataoko. Amin'ny voalohany dia iresaka ny mikasika ny toe-javatra na ny fitarihanteny mikasika ny BOKIN'I HAGAY fa tsy dia ny mpanoratra sy ny anoratana loatra ny tena jerena eto fa ny toe-javatra ny contexte ao ambadiky ny faminanian'i HAGAY mba azahoantsika hoe inona no antony zany tenin'i HAGAY rehetra izany. Dia amin'ny tapany faharoa dia ijeryntsika mikasika ny mpaminany HAGAY sy ny afatra izay nentiny. Ao amin'ny tapany fahatelo moa dia ijery manokana ny afatry HAGAY tsika zany fintinina moa zany tena marina. Dia ny tapany faharoa lehibe dia ijery ny votoatin'ny bokytsika. Misaotra andreo izay namaky ny boky tena faly aho satria angamba tsy hamaky azy tsona rehefa tonga eto fa efa voavaky teny toko voalohany sy ny toko faharoa. Zany hoe ny BOKIN'I HAGAY moa dia boky fohy kely toko anankiroa ihany izy. Zany hoe vita ao anatin'ny 20 minitra eo ny mamaky azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa ny hojerentsika amin'ny tapany faharoa ity dia ijery ny votoatin'ny kafatra lehibe ao amin'ny BOKIN'I HAGAY tsika zany mba azahoantsika rehefa mivoaka vetsika misy manontany hoe inona moa ny tena votoatin'ny BOKIN'I HAGAY dia haintsika ny milaza azy. Tapany fahatelo farany dia izay isan'ny tena zava-dehibe dia ny lesona ho antsika ankehitriny avy ao amin'ny BOKIN'I HAGAY. Dahoaritsika hijery avy hatrany tapany voalohany. Mikasika ny toe-javatra ara-tantara ao ambadiky ny faminanian'ny mpaminany HAGAY. Ny vanim-potoana ngeza be ao amin'ny faminanian'i HAGAY dia ny vanim-potoana taorian'ny fahababoana. Ny fahababoana moa mety tsy dia tena mahazatra antsika ankehitriny loatra fa fisesitany angamba ny mitovitovy aminy. Alaina ilay vahoaka dia entina mankana firenena hafa ary dia ny fombafomba sy ny kolotsain'ilay firenena sy ny fivavahany
no iainan'ilay vahoaka. Tahaka izany natao tamin'ny zanak'Israely nentina nankany Babilôna izy nandritra ny 50 taona mahery dia niaina ny fiainan'ny Babilôniana ny kolotsaina ny fivavahana sy ny sisa. Rehefa tapitra izany tany hoany amin'ny taona 5:telopolo na eo amin'ny 7:telopolo eo dia resy indray zany ny Babilôniana. Tsy ny Babilôniana tsony no nifehy ny faritry ancien proche orient zay nisy ny Israely, fa ny Persiana. Ny Persiana indray zany no karazana grande puissance tamin'izany fotoana zany, izay nandresy ireo firenena rehetra nanomboka avy any Egypte mandra-pahatonga ny tany amin'ny faritry Inde na Pakistan. Alefa sara an-tsaina amin'izany hoe avy aty amin'ny faritra avaratry Afrika mandalo ny Europa, ny tapany Europa ngeza be, dia tonga hatrany Inde any Asie, zany hoe misy kontinanta 3 ngeza be zany resy. Ary rehefa nandresany Babilôna zany Persiana dia nitra tao Babilôna izy ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao koa ny mpanjaka ny Perse. Midika izany fa tsy ny Babilôniana tsony no mifehy any zao tontolo zao fa ny Persiana indray tamin'ny taona 7:7 io. Ary dia tamin'ny taona 7:7 dia namoaka didy ilay mpanjaka antsoina hoe Kirus na Cyrus, namoaka didy izy fa alefa mody daholo ireo olona rehetra zay babo tany Babilôna tamin'izany fotoana zany. Ao anatin'izany jiosy. Misy document zay mbola atsika vakina mandraka ankehitriny zay soratana ny Cyrus io zany le hoe cylindre de Cyrus, ao no ahitana ny namoana an'ilay didy sy lalàna mampody ny vahoaka rehetra. Dia nody ny jiosy rehetra. Avy amin'izany nazahoantsika le fomba fiteny hoe mody amin'ny tany ny jiosy. Zavatra tena nisy ane izy io. Mody amin'ny tany ny jiosy. Dia atsika sary an-tsaina amin'izany 50 taona ianao niala ny tanàna zay nisy anao. Ohatra hoe isika zao zany dia alefa sesy tany any Comore ohatra. Sanatriana izany. Tsika rehetra vetoreto lasa ny Comore. Rehefa tonga antsika ny sakafon'zareo any dia mangahazo sy akondro endasiny. Tsy mihinam-bary ianao zany anatin'ny andro ela be, ianao le mivavaka amin'i Jesosy io lasa le fivavahana zareo satria silamo izy ialaza no ivavahana sy ny sisa. Dia rehefa aveo afaka 50 taona averina mody eto fianarantsio indray tsika. Ina zavatra misy? Efa tsy manatany tsony ianao. Ny taninao aza mety efa lava volo, ny tanimbarinao sy ny tanina ovy izay nambolenao ovy efa feno alitra sy ny sisa. Noho izany dia départ à zéro, manomboka amin'ny aotra ny fiainana tamin'ny 7:7 io zany. Nisy olona maro be niverina tamin'ny fotoana io zay niaraka tamin'ilay rangantsina hoe Sesbazar izay andrian'ny Joda izy io, dia niaraka tamina gouverneur anankiray. Faly ana eny hoe maire le namaky teny teo satria misy fandraisan'ny fanjakana sy ny fivavahana moa amin'ity BOKIN'I HAGAY ity. Dia io Sesbazar io no nitarika ny Joda, ny jiosy notany Joda. Izany hitantsika amin'ny Ezra toko voalohany ny 15 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa nody izy dia nanome didy sy lalàna ilay mpanjaka Kirus tamin'izany fotoana zany. Tsy hoe mody fotsiny ianareo izy, fa izao rehefa mody ianareo dia ahorona ny tanàna, ny manda ny Jerosalema ary ahorona ihany koa ny tempoly. Ity mpanjaka ity dia somary hafahafa tsy tena mitovy amin'ilay mpanjaka izay nanjaka tamin'izany fotoana zany. Tahaka ny Babilôna dia nangalatra ny fanaka masina rehetra tao amin'ny tempoly mihitsy ny Babilôniana, satria volamena daholo ny tao amin'ny tempoly ny Solomona noravany nangalariny ireo valeur rehetra tao, nety ny tany ary very tany daholo ny ankamaroany. Fa ny ilay mpanjaka Kirus kosa tsara fanahy izy. Azo lazaina hoe mana politika hafa mihitsy izy zany. Politika izay miavana amin'ny olona izay heveriny ho fahavalo ka lasa namany azy le olona rehefa avy. Ka ny nataony voalohany zany dia naniraka mandehana nareo izy angony daholo ireo karazana boky
dia fivavahanareo ary ento daholo le fanaka masina rehetra zay nangalarin'ny babilonianareo ento mody mankany aminareo atsangano aoreny ny tanànanareo aoreny ny tempolinareo mivavaha amin'ny Andriamanitra reo. Io no didy dia nentiny zareo tokoa zany misy voka be dia be anoany amin'ny efatralina mahery anoany ny olona niaraka tamin'ny ses bazara dia nisy mpanompo piasa zany any amin'ny 7 arivo mahery anoany andeha hiasa dia natao ny fandrenany manda vita ihany koa zany dia nanompoka nanorina ny tempoly izy ireo tamin'ny taona 7:300 na 7:300 eo hitantsika zany amin'ny Ezra 5 ny 9:40 nazoto ny olona tena nazoto vita am'izay ny fondation dia nangatsiaka ny olona. Ino no antony? Areto ny tena misy an'ilay problème ngeza be zay tsara ianarantsika amin'ny boky. Rehefa vita le fondation dia nisy problème anankiroa ngeza be. Ny voalohany aloha voaka nahantra olona mahantra aveo andeha namboatra tranoko tsy vita izy. Rehefa mamaky eo amin'ny toko voalohany tsika manomboka amin'ny 2 eo le vahoaka mamaly an'Andriamanitra misy raha ny tena marina mamaly andre mpisorona izay nanentana ny vahoaka hoe mbola tsy tonga hozy ny fotoananao mbola tsy tokony anao any trano itsika fa mbola zahay aza sao tranonay aza tsy misy tranonay aza ravo ny volonay aza maty daholo zahay kere tsy misy hoanina tsisy orana noho izany dia hozy mivoaka hoe mbola tsy tonga andrasako aloha stable tsara ny fiainanay zay vao manao ny tranon'Andriamanitra zay. Io ny anankiray voaka mahantra ary maro tamin'izy ireo satria reraka avy any amin'ny sestany tsy misy zavatra hivantanana. Rehefa mamakinao amin'ny Malaky antsika dia maro tamin'izy ireo nanao divorce tamin'ny vadiny nariany tany le vadiny avy any Babilôna le tsy manana neninenina regny fa satria nisy olona nipetraka ihany mako tao ireo zany efa namboly efa niompy efa velona ny varotra sy ny sisa nariany vadiny naka n'ilay vehivavy teo amin'ny tanàna teo izy zany hoe mitovitovy amin'ny jombily moa ny antsoina zany amin'ny teny malagasy sa mamasosy tsy fantatro tsara fa zavatra ohatran'izany le izy dia io ny anankiray fantrana ny raviravy tanana tsy vita ny tranon'Andriamanitra natory tao le tranon'Andriamanitra. Ny antony faharoa ihany koa dia tena problème ngeza be. Aza rehefa namaky azy tamin'ny voalohany sy nampianatra azy tamin'ny voalohany dia nanindry an'ity voalohany ty le hoe fantrany vahoaka sy le izy le tsy nanome fa rehefa nijereko tsara dia misy problème faharoa goavana ao dia ny fahavalo. Raha mamaky ny eo amin'ny Ezra 4 tsika dia ahita azy misy fahavalo mpanohitra rehefa anangana ny tempoly reto vahoaka reto miaraka amin'ny ny mpisorona sy ny sisa dia zao tonga ireo fahavalon'ny Joda sy Benjamina. Ireto olona ireto zany dia tsy lasa babo fa zareo ny janona tao ihany. Zareo zany mbola nanohy ny fiainany ihany nanohy ny varotra sy ny famboleny sy ny sisa nanatona ny le jiosy mivelona avy amin'ny fahababoana izy ka nyteny hoe andao izay mba hiaraka aminareo anorina ny tempoly fa izahay koa mba mivavaka amin'i Jehova izay tompoinareo. Teo amin'izay nisan'ilay fisarahana ny teny amin'izay ireto Zerubabela sy reto jiosy izay anangana ny tempoly ianareo tsy miaraka aminay zahay ihany no nahazo fiantsoana avy amin'i Jehova anorina an'ity tempoly ity fa ianareo tsy izy. Asa azonareo le problème eo amin'izay tonga amin'izay vao maika zany nandrehitra afo zay fanavakavahana izay tesitra ireto fahavalo reto nanangana antokony olona nanambadimbadika any zareo zany karazana nanao zavatra hanakivany reto vahoaka ireto nandevilevy io zao amin'ny toko 4 amin'ny ny Ezra zany hoe nataony zareo misy zany fomba haleo monina ny reto mpanorona tempoly reto jiosy reto kivy sy overy fanantenana asa na inona moa nataony tamin'izany fa io moa zavatra dia haintsika olombelona mpanota moa zany zavatra zany na amin'ny fiangonana aza misy an'izany indraindray
dia misy olona dia mitsangana ho fahavalo fotsiny asa mahafinaritra be tsara be mampandroso tonga dia toeriny dia ketraka ny olona kivy ny olona sady efa mahantra izy mbola misy fahavalo koa manakivy ketraka dia natory tao le fondation efa vita tamin'ny taona 20 natory tao natory nandritra 9 taona 20 taona efa aty amin'ny taona 20 zay vao niantso an'ny Hagay Andriamanitra niaraka tamin'izay moa lay Zerubabela sy le mpisorona anankiray mpisorona be ntsona hoe Jesua na Josua izay niara-niasa tamin'ny mpaminany Hagay ao anatin'izany fotoana sarotra olona kivy mahantra ketraka izany no niantsona mpaminany Hagay azo hoe saran-tsaina amin'izany za aloha tsy dia tia zavatra tahaka an'izany loatra zany hoe rehefa Andriamanitra maniraka dia atao ny asa fa halako miasa amina zavatra tahaka an'izany foreraka olona ketraka diso fanantenana kivy dia eo am'izay no niasa am'izay mpaminany Hagay nitory nampianatra isanandro nandritra ny 9 eo izy no nitory 9 foy ihany zany tsy dia lava ary nandritran'izany fotoana zany no niverina indray ny fanondrenana ny tempoly niverina tao amin'ny fondation indray ny olona nanangana ny trano am'izay eo misy an'ilay fanentanana be nataony Hagay miankarany antendrombohitra ho izy makahazo ianareo ataovy ny tranon'Andriamanitra dia nazoto ny olona rehefa nitory teny i Hagay dia nibebaka tokoa ny olona tsapany olona tokoa tena ilaina lay trano dia nataony niasa izy ary vita ny trano teo amin'ny Desambra teo eo zany manomboka eo amin'ny volana Marsa eo izy io zany nanomboka dia ana ny volana Desambra vita ny trano efa vita ny trano dina nataony olona ozy ianao niandry am'izay ny olona aiza am'izay zany fitahian'Andriamanitra satria Andriamanitra nampanantena fa raha vao vita ny trano dia hosokafa ny lanitra hidina daholo ny fitahiana rehetra dia niandry tokoa ny olona niandry aiza am'izay zay fitahiana eto ry mpaminany Hagay fa ohatrany tsy nisy ary no natonga n'ilay fanoarana eo amin'ny toko faharoa ndao ozy lazao am'revoka reo ozy Jehovandriamanitra antsoa ireo mpisorona ireo dia anontanio azy raha ohatra misy zavatra maloto biby maloto na fanaka maloto anankiray ka mikasika zavatra madio moa ve maloto le zavatra madio rehefa mikasika azy dia ozy mpisorona hoe entombo maloto tahaka zany koa ozy izy ny trano vita ny tempoly nitsangana ny tempoly efa manao fanatitra nareo saingy maloto i tempoly eo ka noho zany ny zavatra rehetra ataonareo ao dia maloto daholo na ny fitahiana ao dia lasa ozina ny fanatitra ataonareo io maloto tsy te hijery aho hoy Jehovandriamanitra ao amin'ny Malakia za moa izy tena teneny mihitsy hoe idio ny tempoly idio ohatrany hoe fiangonana io idio fa za tsy te hiainy toriteninareo amin'ny mpiangonanao idio mitovy am'izay koa hoe idio mihitsy ozy izy ty tempoly fa tsy misy ilako azy ianareo mpisoronareo manao manambara fitahiana ozina nomeko azy ny ireo biby fanatitra reo biby kilemaina jamba marenina na ny gouvernoranareo azy ozy omenareo an'izany tsy tian'izany tovany hoe omenareo an'ny maire zany zavatra zany na ny maire aza tsy tian'izany ino entinareo amin'ny trano noho izany maloto tempoly io mbola mampihidy ny lanitra mampihidy ny fitahiana rehetra ary tsy latsaka mihitsy ny fitahiana raha tsy efa madio ny tempoly io ny zavatra hitantsika amin'ny toko faharoa izy mitenany noho izany dia nibebaka ny olona nibebaka ny olona ary efa mibebaka ny olona dia nitsokatra tokoa ny lanitra io zavatra hita amin'ny bokin'i Hagay ary misy fampanantenana be dia be mihitsy ataon'ny Jehovandriamanitra amin'ny toko faharoa amin'ny faramparany toko faharoa angorohoro iovitrovitra daholo ny firenena rehetra fa zaho hiaraka aminareo ho Andriamanitra reo indray aho tena honao ao anatin'ny tranonareo ny mpaminany Hagay
mety olona tena manana faharetana ity mpaminany ity. Rehefa jereko tsara ny zavatra niainany, izy ne tsy hoe olona avy any ivelany izy olona alain'Andriamanitra ho mpaminany fa tao ihany nahita ny fondation zay natory nandritra ny 20 taona. Nefa rehefa niran'Andriamanitra izy lasa nitoriteny sahy nampianatra. Andao ro jerentsika inona moa amin'ny tapany faharoa ny afatra nentiny agay. Fahatelo azafady ao amin'ny fitarian-teny, tapany fahatelo amin'ny fitarian-teny. Inona moa no mahazava-dehibe an'izany rehetrarehetra izany? Inona no moa ve Andriamanitra mila voatsiary ka tsy maintsy hoe ny anazy aloha no atao voalohany, zay vao mitahy izy. Fa inona ny tena olana? Inona ny tena problema amin'ny bokin'ny Agay? Ny mpaminany rehetra, maro amin'ireo mpaminany ireo dia mpaminany mpiaro ny voahitsakitsaka. Mpiaro ireo olona zay hiarany tsy rariny, tahaka ny Amosa zany, tahaka ny Jeremia, tahaka ny Isaia mpaminany. Miaro an'ireo vahoaka zay hitsakitsahany mpitondra hiarany tsy rariny sy ny tsy fahamarinana. Mpiaro an'ireo vahoaka izay tsy manan-kialofana, mahantra, manjenjeniny, tsy manan-trano azy. Tamin'ny andron'ny Amosa zany namidy mihitsy aran'ny olona. Rehefa ianao ohatra mindram-bola amin'olona ka tsy tafaverinao ilay vola dia ianao mihitsy no amidy tamin'izany fotoana zany. Zany hoe ny mpaminany dia olona mpiaro ny hiarany tsy fahamarinana, mpiaro ny tsy manan-kialofana. Fa ao amin'ny bokin'ny Agay dia tsy mba olombelona no tsy manan-kialofana, tsy mba olombelona no voailikiliky, fa iza Jehovah Andriamanitra mihitsy. Ary io tena problema. Jehovah Andriamanitra mihitsy no voailikilika sy tsy manan-kialofana, tsy manana trano ipetrahana ao Israely. Ary io tena probleman'ny reto vahoaka reto. Ny tempoly ry havana dia mitovitovy amin'ny fiasan'ny fiangonana ihany. Fa mety mbola ambonimbony kokoa aza ny filan'ny olona azy noho ny filantsika ny fiangonana. Satria tsika zao mety afaka manatona ny pastorany an-trano rehefa mila vavaka. Raha misy zavatra manery atsika, misy fahotana mangina nataontsika dia afaka mangany amin'ny pastora atsika mangatabavaka sy mamboraka azy amin'ny pastora. Fa ny jiosy dia tsy afaka mahazo famelan-keloka raha tsy ao amin'ny tempoly ihany. Ary io tena problema. Zany hoe ilay fitadiavan'i Jehovah Andriamanitra ny trano no vita dia midika fa izy te honina eo amin'ny jiosy, te ho havany jiosy, te hiara-monina aminy, te ho iray trano amin'reto jiosy reto izy. Ary io mandrakariva ny tanjon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ry havana, hiara-monina amintsika ao an-tranontsika. Rehefa miara-monina izy ao amin'izany tempoly zany misy ny fanatitra, fanadiovana, famelan-keloko ao. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy tempoly tamin'izany fotoana zany. Tsy misy. Satria malala amin'ny fanatitra ihany misy ny tempoly. Noho izany, Andriamanitra tsy mila voatsiary. Tsy mila voatsiary izy. Fa zavatra tena fototra mihitsy zany hoe misy tempoly amelana ny keloko reto vahoaka maditra sy mahafiatoka ireto. Ary iny voalohany amin'Andriamanitra, iny voalohany sy aingany fitahiana sy ny famonjena azy rehetrarehetra. Ny fahavitany tempoly, misy fanatitra, misy fitahiana, misy famelan-keloka, misy fanadiovana azy amin'ny fahotana. Mila voatsiary ve izy amin'izany? Tsy, fitiavana, famonjena. Fa io tsy takatry ny vahoaka, tsy takatry ny vahoaka mihitsy. Ny namay azy dia le hody any Jerosalema sy ny anorina ny tranony ary ipetraka ao amin'ny tranony dia ampy. Fa amin'Andriamanitra tsy ampy zany. Amin'Andriamanitra ny voalohany raha mody avy any fahababoana ianareo izy dia iverina hiara-monina aminareo amin'ny alalan'ny tempoly ao ary amela heloka sy anadio anareo amin'ny alalan'ny fanatitra. Io le afatra. Ny vahoaka nefany ny mamaika azy dia ny tranony. Ary zay foana le problema antsika. Ny antsika foana ny voalohany.
Jesosy nampianatra an'izany tamin'ny mpianatra. Ozy izy hoe ahoana ozy? Ka tsaho aloha izy ny tranonareo sy ny volanareo sy ny fiainanareo zay vao katsahanareo ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ve ozy? Ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia anampy anareo bonus ny fitahina sy ny zavatra materialy eto an-tany. Amin'ny zanak'Andriamanitra dia bonus ny fitahina fa tsy zavatra voalohany ka anaovana chantage amin'Andriamanitra tahaka ny ataon'ireto jiosy reto. Vita ny trano dia niandry amin'izay izy. Zay fitahinao eo. Ny fona nefa maloto. Ny fanatitra taony nefa maloto. Ny tempoly zay kasiny tany nefa maloto. Zao nisy fitahina. Ny ivo ny fiainana zanak'Israely manontolo mihitsy dia ny tempoly sy ny fivavahana sy ny fanatitra. Rehefa tsy misy tempoly, dikan'izay dia tsy monina eo afovoan'Andriamanitra kamboty ny zanak'Israely. Jehovah Andriamanitra koa mpirenireny tsy manan-kialofana. Io no olana. Ary dia eo no fotry problema rehetra. Ny tranoko fa tsy ny tranon'Andriamanitra. Izaho fa tsy Andriamanitra. Ny momba ny fiaina fa tsy Andriamanitra. Zany hoe ny zavatra tokony voalohany lasa farany tamin'ireto vahoaka ireto. Io tena afatra ao. Ndao ro jerentsika amin'izay ny votoatin'ny BOKIN'I HAGAY. Izy efa voavaky teo. Hofintiniko fotsiny ilay izy fa tsy ataontsika lavabe intsony. Voalohany dia ny fiantsonan'ny vahoaka hanao ny fanarenana. Hoy Andriamanitra atao prioritaire ny fanorenana sy ny fanarenana ny tranon'Andriamanitra. Atao prioritaire. Ary eto misy zavatra mifamadika ny fandraisan'ny vahoaka azy. Ny vahoaka mieritreritra fa satria mahantra izy tsy manana reraka, tsy manana ninona dia tsy hanao ny tranon'Andriamanitra izy. Satria tamin'izany fotoana zany rehefa mamakiny eo amin'ny toko voalohany eo tsika manomboka amin'ny 17 dia everony lalanareo, everony lalanareo. Ino aby nefa nataonareo mamafy be anareo nefa kely ny tao, mihina ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afapo, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana. Ary zay mahazo karama dia karama atao kitapoloaka. Hoy ny fomba fiteny ankehitriny hoe TDL, tonga de lasy. Resina amin'ny 20 ny volana eo ny karama dia efa trosa daholo izy rehetrarehetra. Takan'izany koa ny fambolena. Misy biby mihinana, maty ny volo, keren'olo. Ny eritreritry izy zany satria kere zay mahantra, dia zay tsy hanao ny tranonao Andriamanitra. Aleo aloha fiainanay rétabli, zay vao manao ny tranonao. Fa ho nefa ny valiten'Andriamanitra, zaho ane izy manao an'ireny. Tsy hoe ianareo mahantra ka tsy manao ny tranoko, fa satria ianareo tsy manao ny tranoko, dia alefako ny valala mihinana azy, alefako ny aretina mamely azy. Karamanareo tsy mahavelona anareo tsony, tsy misy vokatra, satria idiko ny lanitra ho izy. Rehefa idinareo ny tananareo dia idiko ny lanitra. Itsika fampitazana. Dia ino ny zavanisy? Eo amin'ny toko fahatelo, ny toko voalohany, ny andiny faharoa mialatsiny ny vahoaka. Faharoa, ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina mamaly Andriamanitra hoe fampitazana etsika zany izy. Eo amin'ny toko voalohany, ny andiny fahafito ka hatramin'ny faha 120 tonga ny fiantsoana miasa. Toko voalohany ny andiny fahafito ka hatramin'ny andiny fahavalo dia nanoa ny olona. Eo amin'ny toko faharoa, ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo, valiten'ny olona, nanoa ary natahotra ny Jehovah ny olona. Ka rehefa voamafy moa ny olona dia zay no izy, dia mibebaka, milefitra ihany na dia mafy azy. Dia nanomboka tamin'ny fanaovana ny tempoly. Eo amin'ny toko faharoa, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy, dia mikasika an'ilay tempoly efa vita indray ny eo amin'ny toko faharoa, andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahadimy. Ny toko faharoa, ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy, fampaherezana ny asa. Io le fanevany FLM amin'izao hoe mahereza ianareo ozy izy, fa izaho momba anareo. Eo amin'ny toko faharoa, ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahafito, dia
ozy izy hoe hotsaraiko ny gentilisa. Eo amin'ny toko faharoa ny andiny fahafolo ka ny andiny fahasivy ambin'ny folo dia fiantsoana ho amin'ny fahamasinana. Voalazan'Andriamanitra mahazava tsara, tsy ampy mihitsy ny hoe vita ny tempoly ka dia faly zahay afa-po zay, tsy ao izy. Fa ny tempoly nataonareo maloto, tsy misy fahamasinana satria nareo maloto. Noho izany mibeba aza miziriziry amin'izany toetra izany. Dia ny eo amin'ny toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo dia vokatry ny fanoavana. Vokatry ny fanoavana. Voareny vahoaka io afatra io ka niezaka nanadio ny tenany izy ka nanoa sy natahotra an'Jehovah. Zay le fibebahana. Dia ny toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo dia fampanantenana fitahizina. Io izy raha hafizina, raha fintinina zany ny afatra lehibe ao am-bokin'ny Hagay. Vahoaka miziriziry, vahoaka mahantra, vahoaka misy mpanohitra, dia tsy navita nanangana ny tempoly, nampaherezin'Andriamanitra. Vita indray ny tempoly dia maloto noho ny fitondrantena sy ny tanany maloto, dia nibebaka indray ny olona, dia niraraka ny fitahina. Nefa rehefa mamaky ny ao am-bokin'ny Malaky zay taona maro aty aoriantsika dia mbola miverina indray ilay hamafisampony olona. Ina moa ny lesona sy ny afatra izay ho antsika ankehitriny amin'izany boky izany. Matoa ny FLM ny fidy an'ity boky ity. Matoa ny foibe FLM ny fidy an'ity boky ity dia misy zavatra ao. Ny foto-kevitra lehibe ao am-bokin'ny Hagay sy Nehemia izay ny anarantsika tamin'ny herintaona, ny anaran'ny FLM, dia fanarenana, zavatra mirodana, zavatra potika, zavatra simba. Ary mino aho fa izay koa no ao an-tsain'ny foibe FLM. Misy zavatra potika, misy zavatra mirodana ato amin'ny FLM ka harenina indray izay iantsoana ny Hagay vaovao ankehitriny ao amin'ny FLM. Haminany anentana ny vahoaka hanarina. Ary zany no tena tiako isariana ny saintsika. Manakolasaina amintsika ve ny bokin'ny Hagay? Eny tompo. Tena fiainantsika mihitsy ny bokin'ny Hagay. Tena fiainantsika hatraminay pastora, anareo kristianina sy ny fanjakana. Voakasika eto daholo. Ny voalohany, lesona voalohany dia ity: ny fiarah-mientana no mampandroso ny fiangonana. Fiarah-mientana. Rehefa mijery tsara aho, isan'ny fototry ny olana izay natreno reto vahoaka reto sy Zerobabela dia ny hambompo distoerana. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana manko reto vahoaka reto dia nihevitra izy fa izy ilay miverina avy any amin'ny fahababoana io no madio sy masina ka izy ihany no afaka manao ny tempoly. Ireto vahoaka izay nijanona teo ireo maloto sady fahavalo, tsy voadion'Andriamanitra ka tsy tokony kasikasika ny asan'Andriamanitra. Rehefa tena jereko akaiky anefa ireto vahoaka ireto izay nijanona tao izay heverina io fahavalo ireo dia manana possibilité be dia be ireo ara-materialy. Fa voalazany Ezra moa fa fahavalo izy ireo. Eto mihitsy ilay problème amin'ny fiangonana matetika. Ny fiangonana tsy mahay miara-miasa fa mizarazara, ekipa. Zay ekipa nianina, ianareo ekipa nianina, tsy afaka miaraka tsika. Fomba antsika izany. Nianatra mikasika Korintianina voalohany tsika tany Ankaramalaza tamin'ny teo. Efa aretin'ny fiangonana hatramin'ny andron'ny Paoly mihitsy zany hoe zahay nianina. Dia misy anankiray izay mpiatsara velatsiny zay hoe miteny hoe zay any Kristy. Ary io no olana. Rehefa tsy mahay manambatra ny hery ny fiangonana fa mitsitokotoko amina ekipa sy ny vondrombondron'olona maro isan-karazany, na mety vondrona ara-politika zany, na mety vondrona ara-piaviana zany sy ny sisa ao amin'ny fiangonana, dia tsy misy zavatra ho vita ao. Ino voalohany? Tsisy zavatra ho vita ao.
Tsy misy olona anankiray na ekipan'olona anankiray na karazan'olona anankiray na andian'olona anankiray zany ao amin'ny fiangonana mahavita ny asam-piangonana ry havana. Tsy maintsy miara-miasa ny rehetra, tsy maintsy mitambatra ny rehetra. Ary ny olana tsy nahavita an'ity tempolo ity nandritra ny 20 taona ambom-po. Tsy te hiaraka, misara-bazana, tsy mifankatia, tsy mahay miara-miasa. Ary ny faharoa, ny toetra mora kivy amin'ny zavatra hatrehiny. Fomba ny mpitarika moa ny manamboatra moral rehefa tratran'ny zavatra mafimafy. Ary tena mafy mahazo ny mpitarika, tsy mora. Tahaka ny Mosesy zany torahana vato. Efa voaka avy any amin'ny fanandevozana any efa any amin'ny désert efa hiala an'ilay fahafatesana ny aina efa ela be. Dia mbola tenenindreo hoe alao zay Mosesy verina ihany foatra ny any tsaratsara. Aleon'ny olona any amin'ny fanandevozana fahafatesana. Zany miatra amin'ny mpitarika daholo. Misy dia mitora-bato ny mpitarika ny ataony asa tahaka ny reto fahavalo reto. Manao ekipa mihitsy izy mitarika olona anakivy hampikorontana ao amin'ny fiangonana. Misy zany. Ary dia kivy mitarika. Ary no hampaherezana azy eto hoe mahereza mitsangana. Fa tsy hampafiry zay fa niaina ny apôstôly Paul zany. Tsy hampafiry zay niaina ny Jesosy zany. Tsy hampafiry ny niaina ny apôstôly Jakoba zay nitoraham-bato novonoana zany. Tsy hampafiry zay niaina n'ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be no le fonina, no vonoana, nalatsaka tany ankady, nidorana velona sy ny tsisy akory mahazo atsika. Mahereza ry havana, aza kivy. Tsy maintsy misy foana ny mpanan-kivy sy mpanan-korontana vato manoarina ao amin'ny fiangonana. Fa izao, rehefa ny fanahin'Andriamanitra tahaka an'izay nitarika ny Hagay, nitarika ny Zerubabela no mitarika anao, dia hahery. Faharoa, ny fahantrana. Everiny olona fa ny fahantrana ry havana tsy ahavitana ny asan'Andriamanitra. Misy an'ity mpikaroka mikasika ny stewardship zay nanao fikaroana ela izy. Dia izao ny zavatra hitany. Amerikanina, tsy fantatry na mitombona aty amintsika ty zavatra ty. Izao ny zavatra hitany. Tsy ny mpanan-karena mihitsy izy ny tena mahavita amin'ny fiangonana fa ny mahantra. Ny dikan'izany dia izao. Tsy ny fahantrana mihitsy no mahatonga ny olona tsy hanao ny asan'Andriamanitra. Tsy ny fahantrana ara-materialy. Nampianariko tany farimena fa izao. Ny fototry ny fangatsiahany fiangonana ka tsy afahany manao ny asa amin'ny fiangonana, tsy afaka manome ho an'Andriamanitra, tsy afaka manolotra ny tenany sy ny fananany, dia tsy ny fahantrany ara-materialy fa ny fahantrany ara-pinoany. Raha mbola tsy babo ny filazantsara ny olona, raha mbola tsy resy lahatra ny filazantsara sy ny fitiavan'i Jesosy sy ny fanomezana sarobidina nomeny Jesosy aty aminazy fijalena ny olona, na anao fanentanana 100 azy anao, na dia ampitomboanao 10 arany kitapony rakitreo, na dia anao reo karazana etsika rehetra azy anao azahoana vola, tsy isy. Zay no voalaza ao amin'ny Malaki hoe mandroba an'Andriamanitra ny olona. Fa ny voalohany izay tokony hiazakazany fiangonana, izay tokony hiazakazany FLM, ary ty tsy ndriky foana nezaneza amin'ny mampianatra ny BOKIN'I HAGAY, dia tsy projet tompoko ny voalohany, tsy organisation matipaika akory ny voalohany, tsy fahaizantsika maka vola na manangona vola, tsy fahaizantsika miresaka sy manangana projet ny voalohany, fa ny voalohany dia ny fo babon'ny Kristy, io ny voalohany. Ary rehefa tsy babon'ny Kristy ny fon'ny kristianina, na ino ataonao eo, na ino ataonao eo, tsy isy zany eo. Io ny voalohany. Tsy fahantrana ny olana, fa fahantrana ara-pinoana. Ary zay ny problema an'zareo eto. Tsy fantany mihitsy ny hasarobidin'ilay tempolo zay atsangana. Tsy takatry ny sainy mihitsy ny hasarobidin'ilay famelan-keloka izay tsy azo io nandritra ny 50 taona. Zay niaina tany amin'ny fahababoana. Faharoa, io no olana izay atrehny fiangonana ankehitriny. Fiangonana mangentana, fiangonana tsy resy lanitra.
nisy anankiray zaza moa nyteny tamiko voaingana hoe sao dia fifoazana mihitsy ary pastora ny matory tsy fantatro atao tokony nisy fifoazana ankehitriny hamoha ny fifoazana satria azo lazaina hoe ny fifoazana ke vy miaina zay mamelona amin'ny fiangonana Loterana-Malagasy raha ino matory raha ino kibo sy reraka dia miara-matory etsika menakafy io aloha ny voalohany ny olana ao amin'ny fiangonana faharoa ino ny zavatra rava averiko foana matotsika ho amin'ny mianatra ny BOKIN'I HAGAY dia misy zavatra rava ao izay tiana atsangana sy arenina inona ilay zavatra rava mety ho trano fiangonana ny trano fiangonana aza miorina be dia be eto Madagasikara raha ny FLM no resana isan'ilay fiangonana aingam-pitombo indrindra ny FLM na ty Afrika io na eran'izao tontolo izao tsy fantatro na fahaefatra izao na fahafiry amin'izao fotoana izao satria efa misy fiangonana ravavintsika ty Afrika zay efa lasa lohantsika tahaka ny any Etiopia zay mitombo be trano fiangonana mijoro etsero misy any mirodana cyclone sy ny sisa fa tsy ireo ny zavatra mirodana raha ny fijeriko azy misy trano fiangonana mirodana mila aremina tokoa fa saingy tsy ireo loatra ny zavatra mirodana ato sy rava ato amin'ny FLM fa ny hitako voalohany dia ty ny fiainan'ny olona ny soratra masina io ny zavatra hitako rava asa tsy fantatra ianareo na mba mahatsapa tahakary avana za moa dia maheno an'izany foana rehefa avy mampianatra pastor tiako ilay fampianaranao tena tiako izy tena ny tena moa rehefa maheno an'izany dia mba midobodoboka ohatran'izany ny fo ny tongotra ohatra misy resort mihitsy azy rehefa miala teo miangitraingitra ohatra fa izao tamin'ny farany teo tany farimena tena nanaitra ty zavatra ty nisy vehivavy anankiray zay sakany andalina mihitsy aho misaotra pastor tamin'ilay fampianarana teo fa tena tiako ilay tena resy lahatra dia zao nataoko taminy inona ho any zavatra tena tadidinao tamin'izy teo izay misy ny pasteur ny tena problème moa hoe tsisy zavatra tadidiko le izy en fait zany tsisy ary tsy izy ihany ity raha matotany farimena ty rehefa nydiniko a mety misy problème ara-pahasalamana izy fa nisy anankiray koa nampianatra nyty mihitsy a tany Antananarivo izay raha tsy diso a dia rehefa avy nampianatra ty moa zany nody a dia any amin'ny Facebook izy miresaka amiko pastora misy zavatra anontaniako anao izy ina marina ny tena problème an'ireo jiosy reo tamin'ny andron'ny Agay dia ho za tamin'ny tena tsisy zavatra azonao misy ane zany zavatra nampianarako tao raha izay satria izay misy ny fototry ny fampianarako rehetra nandritra 50 minitra tany Miarinarivo sa taharivon'ny mamo izy zay tsisy zavatra azony matahotra riavana sao dia mijery spectacle ny kristianina rehefa mijery fampianarana sy lahateny matahotra aho sao dia mieritreritra ny olona hoe andraso Pastora Olivier mampianatra andraso hoe jereko tsara fomba hitondrany an'izany fampianarana zany androany ay ino rary nanaovany an'izany androany ohatrany miandry olona manao fampisehoana ny kristiana fa tsisy zavatra iainany ino problème izay ilay toetsaina sy finoan'ny fifoazana taloha ry havana zavatra ampianariny dada Rensoalambo amin'ny maraina tonga dia tao amin'ny olona anatanteraka azy amin'ny antoandro iaina ny fiangonana misy molaza ho tsy amin'ny fampianarana ny FLM tsy marina feno fampianarana any amin'ny radio misy an'izany any amin'ireo zaika rehetra tompifoazana fa ny marina tsy miaina izay ampianarina azy ny zanaky ny FLM fa mijery spectacle izy mijery fety aza io tokony iza fiainany soratra masina tsy misy ary ao anatin'izany ihany koa isan'ny zavatra rava ny
alazana hoe etika pastoraly. Tsy manina natoraly reo vato aza fa teneniko ty. Mpampianatra pastora no mampianatra eto tsitsy ny pastora. Za tompoko mahatsapa fa mitotongana ny etika pastoraly ato amin'ny FLM. Nda fitondrantena io. Rehefa miresaka etika makotsika dia ny zavatra tadiditsika amin'izany voalohany amin'izany dia ny hoe misoritoka ve le pastora sa jangajanga ve le pastora nanao divorce ve izy ireo misy daolo ary tsy atao amintsika fa mpitandrina koa misy manao an'izany. Mitotongana ny etika pastoraly any amin'ny vocation, any amin'ny fiantsoana mihitsy azy, any amin'ny fiantsoana pastoraly. Tsy tsapa ny pastora fa nantsona Andriamanitra izy, nantsona ho pastora. Fa ny fiheverany maro azy dia asa tahaka ny asa rehetra ihany. Rehefa alefana amin'ny toerana sarotra tsy mafimafy dia midonga aho tsy mandeha. Tahaka an'izany. Fa ny etika koa dia mahakasika ny fiainantsika rehetra mihitsy. Famarinana, ny fahitsinana izay iainantsika eo amin'ny asa pastoraly. Aiza le famarinana, aiza le fahitsinana, aiza le mamodely ny pastora ankehitriny. Tô tsy hita riavana. Maro ny zavatra hita amin'ny mampampianatra pastora. Mampampianatra pastora tsy ny eto amin'ny salitaza fa ny any. Misy monteny ka mbola tanora loatra izy. Ny antitra aza 50 taona, 80 taona mbola ao ihany koa. Donc sesaka taona le izy. Fa fitotonganana amin'ny etika pastoraly. Amin'izao fotoana izao no misy an'izany hoe manao kolokolo izy ahazahoana toerana. Tsy atao amin'ny SPAf aloha zany. Fa amin'ny synodam hafa misy an'izany. Misy an'izany hoe fitandremana atao lavanty. Fitandremana pastora io atao lavanty. Izy aminareo masa 10 millions zay masano apetraka amin'ilay fitandremana. Iaina ny FLM zany. Mitotongana ny etika pastoraly, rava ny etika pastoraly. Karaha ianatra ny BOKIN'I HAGAY tsika, isan'ny zavatra aremina zany. Tahaka an'izany koa ny faharavana eo amin'ny ny finoan'ny pino. Ity moa dia lazaiko foana. Aza variana nenareo pastora reo e. Aza varianareo. Ireo kristianareo neo reka safiotra métis. Métis apokalypsy. Métis ara-pilazantsara. Métis shine. Ireo kristianareo reo. Ary zany vokatry lay voalohany teo le miaino foana fa tsy miaina le soratra masina ampianarina azy. Any ka ny zavatra iainany amin'ny radio, sainy amin'ny télévision, sainy amin'ny internet no iainany. Dia métis. Métis apokalypsy. Métis pastora Mayol, BDP. Efa ho 20 minitra faranako ny fampianarako. Farany. Fanangana tanjaka ara-materialy. Mbola tsy nisy fotoana natadidiavako mba efa elaela ihany zay no kristianina Loterana hatrany amin'ny 1:700 nanaovana batisa. 1:700 efa 30 taona mahery zany. Mbola tsy nahita ny fiangonantsika en crise ara-materialy tahaka ny iainantsika ankehitriny. Tena en crise tsika ara-materialy. 50 taona mahery tsika mbola minono amin'ireo partenaire any ivelany ihany. Misona vazaha, ny NMS, ny LK, ny LWF. Tsy lavitra fa zahay eto amin'ny saly teto azy. Tsy lavitra io eo ambony eo mpampianatra pastora io. Ny budget n'io saly teto dia mbola miaina amina budget avy any ivelany, avy any Norvège, Amerika sy France sy ny sisa. Mirodana ane zany. Ahoana no hananganantsika an'izany? Ahoana no hananganana fiangonana? Tanjaka ara-materialy. Rehefa vita ilay tanjaka ara-pinoana teo, ahoana no hananganana fiangonana? Tanjaka ara-materialy maharitra izay lovainy taranaka rehetra anao ry.
ino amaranako azy ry avy. Rehefa mianatra dia ianaro. Rehefa mianatra tsika dia iainantsika koa ilay boky, tahaka ny bokin'ny Hagay eto. Ahoana ny fomba andraisako anjara amin'ny Mahagaya izay iran'Andriamanitra ato amin'ny FLM. Ny anay moa dia ity eto amin'ny micro ty zany no anjaranay manentana anareo. Aza kivy re olona mitsangana mahereza amin'ny asan'Andriamanitra. Fa ianao, inona no anjaranao amin'ny fiangonana misy anao? Inona no anjaranao ao amin'ny fiangonana misy anao amin'ny fanarenana ny fiangonanao eo amin'ny misy anao eo sy ny fiangonana FLM manontolo izay nifidy an'izao. Satria matoa nifidy azy izy dia iainantsika rehetra eran'ny Madagasikara. Era sahany FLM manontolo ny bokin'ny Hagay. Io zany no ampisaintsainako anao amin'ny farany. Ampiatrao fantaninao inona Jesosy no ataoko. Inona no tandrify ahy amin'ny fanarenako ny fiangonako. Ivavakintsika. Jesosy misaotra amin'ny teninao. Misaotra amin'ny ianao mbola miteny mananatra, tsy reraka. Ary zay no mahafanao Jesosy, tsy kivy. Tsy kivy aminay ianao. Tsy kivy amin'ny fiangonanao ianao. Tsy kivy amin'ny FLM.
hatrany andanitrany. Lay Jesosy nialitrany fahoriana, Ruahubu kami nyazu fitalina, Yeli betu kuni fiti amani, Bibinu asidina kami wabani, Mifaswa kanang jamani chatiulani, Numeni anafakani minizani, Kalimari na mini filunayani, Nukuvela achanya ndani chani. Nifyanguna mevelu minifanai, Timahari chanadi alai panai, Timitaha chami tulifamute, Wizurupang inaliwani finene, Nifaswa kanang jamani chatiulani, Numeni anafakani miwizani, Kalimari na mini finunayani, Nukuvelu na achanya ndani chani, Nifaswa kanang jamani chatiulani, Numeni anafakani miwizani, Kalimari na mini finunayani, Nukuvelu na achanya ndani chani.
Ritumpu panzaka aina nufetra nana Kani faneva tsimatsy uzaka Mifa nuguna tsimatsy atao Teto sahau Ilanza faneva Nana Susana navuta Nana Anzi Chapunwa nulura Netena Kata Numaua nawi sahau Aina nufeta Ritumpu malala Aina nufeta nifita valala Kasa natiza yandauna Iala Wanda kizabu wanawi sahai Tetu sahai Ilanza faneva Nana Susana navuta Nana Anzi Chapunwa nulura Netena Kata Numaua nawi sahai Aina nufeta ninufu ane